Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donevi ny fahafantarana anahy amin'ny asa izay ataoko sy zahanoko. Ny tena anarako Ratsafintsatovo Dieudonné. Ny tena nahafantarany olona dia mpanefy vy. Zay zany ny tombony ary zay no nitarika ny asa zany ho lasa nisahana ivon-toerana orinasa noforony de iarahako miasa am'izao fotoana izao amin'ny vady aman-janaka sy le olona miara-miasa aminay. Anatin'izany asa izany asa anareo dia ataontsika hoe orinasa sosialy dia nandray laharam-pahamehana ho amin'ny fanjarian-tsakafo sy ny fanabeazana ary fiarovana ny tontolo iainana. De ao anatin'le fanjarian-tsakafo no eritreretina hoe fomba atao sy ny teknika ara-boajanahary tonga autonomie atonga autonomie zany. De rehefa mandeha ny safidy avy amin'ny alalana document, avy amin'ny alalana fitadidiana ny ainana tambola kely ary indrindrindrindra misy internet dia nanapa-kevitra nanao an'izay fambolena ara-boajanahary zay mivoatra ho lasa permaculture moa fahafantarana anazy am'izao fotoana izao, fa mbola mieritreritra hoe mbola mandeha lavitra kokoa hoe permaculturel. Ny hamaritako an'le permaculture zany amin'ny teny malagasy tsy hoe faritako izy hoe tsy mamaritra anazy ahako dika fa ny fomba ny ainana an'izy ary ny fomba ny ainan'le zavaboary misy mifandraika kokoa am'izao fotoana zao zay lazaina hoe permaculture. De ny filazan'ny ray aman-dreny anazy taloha ny fiainana ohatr'izao de hoe volony manano teny satria tsy de voakarakara le izy dia maniry be eo daholo fotsiny ny zavatra rehetrarehetra de mahita zavatra hoentina amidy foana ny manano tena satria efa tsy mikarakara izy de lasa maniry ho azy eo le izy atao hoe volony manano teny. Zay ngambany ary le famolana ny ati-doha tsy kitikika no zay ngambany azoko hamaritana le izy raha maimaika zany de tsy raha maimaika de tsy fantatra satria misy masom-boly indraindray roa taony vao manome voninkazo ary indrindrindrindra koa ny fifampivadian'ny zavaboary ohatra ny paiso loatra ary voasary ohatra mety iray fototra efa matopatotra eo izy zay fifangaroana zay koa zany anisany atao azo amaritana ny permaculture ary rehefa avy eo izy vao afaka ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny mifangaro afaka adapteny amina toerana na faky zany hoe ny ahavo, ny amorontsiraka, ny aty anivon-tany na anelanelany zany hoe afaka atao fa le teknika zany no tena anisan'ny zava-dehibe ahafantarana hoe tokotokony ohatrotry ny ahoana ny fiainan'le zavaboary, ny bibikely sy ny hazo sy ny volo rehetrarehetra monina eo amin'le mpanjarin'ny toerana. Izy ity tsy eto Madagasikara ihany fa mahazo ny planeta tany izay resaka permaculture
tontolo iainana satria tena raha fahitako de mandinika an'le zavaboary sy le toerana mandritry ny taona maro de ohatrany crime be ny mananaka zava-maniry ohatra na mandorona manitsaka satria hita hoe misy zo mananjo tsapa hoe mananjo reo zavaboary reo de mendriky ajaina ny atongavana zany fisainana zany zay mitanjona manaraka ary tsy afaka tonga de anao midadasika be fa itoerana ahafahana mikolo sy mapika indrindrindrindra ho an'ny ankizy de ny pitsony rehetra moa ahafahany toerana hivelatra ary anana fahafahana andray olona andray vizity